Ao anatin'ny politika ihany no anoizantsika ny vaovao raha tsy hita mandritra ny volana maromaro dia niverina eo amin'ny sehatry ny politika kosa Andriamatoa Isaac Ramamonjosoa filohan'ny FTSV ho azy dia tsy mitondra fitoniana teto amin'ny firenena ny fanovana ny listry ny kandida nataon'ny CES ary ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny dia tsy hitondra amin'ny famahana ny krizy noho izy tsy mbola mahazo ny fankatoavana amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena fanadihadiana entiny Ravakarandriamanala eo amin'ny sariny Mamy Samuel. Tsy manohana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana eto amin'ny firenena ny fikambanana FTSV na ny fikambanana Tanora Sasy Vonona izay tarina Andriamatoa Isaac Ramamonjosoa. Ho azy ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny dia hitondra amin'ny fantarana ny tetezamita ihany fa tsy ho amin'ny famahan'olana akory. Hitatsika ny vokatra navoakan'ireny CES ny lista fifidianana iny dia azo lazaina hoe mampalahelo ihany raha fahitako azy ireny fomba fijery ireny satria hitatsika sady fa tsy mitondra fitoniana ho an'ny firenena le vokatra zay navoakan'ny CES fa vao maika karazany mamboly krizy vaovao indray ary indrindra moa le fanilikiliana ny atao hoe ny sasany zay heverina mety hoe manahirana sy mahasositra satria amin'izao fotoana izao raha mbola iroso amin'io fifidianana io tsika zay heveriko fa miara-miompom-peo amin'ny namako maro hoe izay tsy hitondra vahaolana loatra satria azo lazaina fa fifidianana mitanila fa tsy mangara iara ihany izy io. Ho an'ity mpanao politika ity gouvernement tahirahany miaramila sy sivily na ny antsoina hoe gouvernement militaro-civil no tokony apetraka eto amin'ny firenena ka miaramila tsy manana fiandaniana ary manana grady ambony indrindra ny tokony prime ministre hitarika izany gouvernement izany. Gouvernement izay tsy ahitana fa tsy teknisianina ka afaka hanomana fifidianana mangarara sy madio ary eken'ny rehetra na ny eo amin'ny sehatra nasionaly na ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.